Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony izao rehetra izao. Ny Andriamanitra inoako, mahay manangana ny maty. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ny Pasika dia fotoana iray izay ahatsiarovantsika ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ary fotoana iray ihany koa izay ampatsiahivana anao fa ny Andriamanitra izay ivavahanao io dia Andriamanitra mahay manangana ny maty. Ary tena mila mijoro tsara ny finoantsika n'Andriamanitra ny amin'izany. I Abrahama dia nanana an'izany finoana izany. Tsy mbola nahita ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty akory izy, dia efa izany mihitsy ny masaka tao anatin'ny sainy. Nanambarany Paoly azy any amin'ny Romana 4:7-7 manao hoe: araka ny voasoratra hoe, nataoko horain'ny firenena maro ianao, teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantsony tsy misy ho toy ny misy. Izay ilay Andriamanitra izay ninony Abrahama, Andriamanitra mahay mamelona ny maty. Ary eo ambanimbany ao dia azavaina hoe inona ilay fahafatesana izay tao anatin'ny sainy tao amin'izany. Dia ozy manao hoe, ary satria tsy mba nalemy finoana izy, dia nihevitra ny tenan'izay efa ohatry ny maty, fa efa tokony ho 100 taona izy, sy ny fahafatesan'ny kibony Sara. Izay zany ilay fahafatesana izay hitany teo amin'ny fiainana hoe za efa antitra, efa toy ny maty. Ary Sara raha teo koa dia efa tsy mandeha fatim-bolana intsony, efa menopause. Efa fahafatesana ane zany. Maty ozy izy ny kibony Sara. Nefa dia izao mino izy fa ain'Andriamanitra tao ny mamelona sy manangana izany fahafatesana rehetra izany teo amin'ny fiainany. Dia tena tsy nihanahana mihitsy ozy. Zany ny ambarany eo ambany eo ozy manao hoe, ary satria tsy mba nalemy finoana izy, dia ambany eo koa 9:20, ary tsy nihanahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny tsy finoana izy. Dia amin'ny 9:20, ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza dia nanantena ihany izy kanino. Zay zany ilay finoana mafiorina tao anatin'ny Abrahama. Ary zay no nahatonga azy natao mihitsy hoe rain'ny firenena maro, rain'ny finoany Abrahama. Satria tena natanjaka be ny finoana tao anatiny tao an'io Andriamanitra izay inoany io. Ianao koa ry havana, manahoana ny finoanao an'Andriamanitra? Mino venao fa mahay manangana ny maty Andriamanitra? Ny fikarohana mandeha foana amin'izao fotoana izao mba hahatonga ny olombelona afaka hoe hanangana ny olona maty, fa ireo olona mikaroko ireo aza dia mbola ho faty daholo koa. Tsy ho vitan'ny olombelona mihitsy zany satria tsy hitovy amin'Andriamanitra mihitsy, fa fahefan'Andriamanitra rery ihany io. Izy ny tompony aina, manome smakany io amin'ny olombelona rehetra amin'izay tiany hanaovana azy izy, ka tsisy afaka hoe hanao an'izany mihitsy. Andriamanitra ihany no mahavitan'izany. Ary zany ny Andriamanitra izay ivavahantsika, mahay manangana ny maty izy. Dia manahoana kosa? Inona ny toe-javatra eo amin'ny fiainanao izay mety hoe azo ambara hoe endrim-pahafatesana? Angamba ilay fifandraisana ao tokantrano mihitsy ve efa maty tanteraka? Sa ilay fiainam-pitiavana no efa maty tanteraka? Sa ilay fiainam-panompoana sy ilay fiainam-panahana efa maty tanteraka? Sa ilay asa fivelomana no efa maty tanteraka? Sa ilay fiainam-piangonana sy fiainam-pirenena no efa maty tanteraka? Inona ilay endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainanao? Amin'ity an'io ity manana finoana ilay Andriamanitra izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty. Afaka manangana ny fiainanao amin'ny fahafatesana koa izy satria zanany koa ane ianao e. Ary ny fanahy izay niasa tao amin'i Jesosy dia fanahy iray ihany. Io ihany koa no miasa ao anatintsika. Zany ny ambaran'ny Romana 4:1-12. Raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty ozy no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo ihany koa. Zany hoe ilay fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty dia afaka manangana ihany koa izay endrim-pahafatesana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ary tsy izao zavatra hitantsika izao ihany akory no anatenantsika an'izany fananganana ny maty izany, fa indrindrandrindra ihany koa ilay fahafatesana izay tsy maintsy mbola handalovantsika tsiraray avy mihitsy koa. Vitan'Andriamanitra ny nanangana an'i Jesosy dia ho vitany koa ny nanangana antsika rehetra ho velona indray. Ary ny secret-n'io dia ao amin'i Jesosy Kristy. Izy ilay laza hoe izao ny fananganana ny maty sy ny fiainanao izy. Izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ary izay rehetra velona ka mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ao amin'i Jesosy Kristy zany no hitondrana ny toe-javatra rehetrarehetra izay tiana ho velomina rehetra. Ento eo aminy dia manana finoana azy hoe vitanao Jesosy Kristy no manatanteraka an'ity. Izao kosa nefa vitany manana an'izany finoana izany tsika, fa tsy voatery tsy maintsy ho ataony.
satria indraindray tsika tsy azotsika forcen'Andriamanitra hoe vitanao ty ka dia tsy maintsy ataonao zany ty fa raha itsy zany dia lasa isika indray no mibaiko an'Andriamanitra. Manana finoantsika hoe vitanao Andriamanitra ny manangana nyty toe-javatra anankiray ty ary na tsy hitsangana ary ty dia tsy manova ny finoko mihitsy zany fa vitanao no manangana an'io satria mbola misy koa hoe sitrapon'Andriamanitra koa ve aloha ny hitsangana an'io zavatra anankiray io. Ohatra fotsiny zany zao raha hoe ny asanao mety efa maty tanteraka mihitsy ny asanao toy izany hoe tena hain'Andriamanitra manangana an'ity tena hainy le izy nivavaka ianao nefa tsy tafatsangana tsony mihitsy le izy fa mety tena hoe zavatra hafa mihitsy ny namen'Andriamanitra anao na mety hoe tian'Andriamanitra hifantoka amin'ny asany mihitsy ianao na zavatra toy izany dia izay zavatra izay tsy midika mihitsy hoe tsy vitany iray zany nanangana an'ilay izy, tsy izany mihitsy fa vitany nanangana an'ilay izy raha natsangan'ilay izy fa mety sitrapony zany nanangana ny zavatra iny dia zavatra samihafa zany ka tsy maintsy raisina ihany koa zany fomba fijery zany fa tsy afaka teny fotsiny tsika hoe vitan'Andriamanitra manangana dia tsy maintsy ho terentsika Andriamanitra anao an'ilay izy fa mbola misy hoe sitrapon'Andriamanitra koa ve aloha sa tsy fa ny zavatra rehetra aloha zany dia tokony hipetraka foana ny finoantsika hoe vitany. Ka raha misy teny fikasana azonao antoka mihitsy Andriamanitra nanome azy ianao dia izao vitany zany mahay reza manana finoana fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia mahay manangana ny maty. Dia ho azy irery ihany ny voninahitra mahay reza ry havana. Amen.